Misy zavatra tsara ho fantatra ity ka ampahafantariko anareo vetivety. Izy ity moa dia resaka tetezana avondrindra eran-tany. Goavana ity tetezana andalam-pahavitana hita any Chine ity ary mbola avolavitra noho any Frantsa sy ireo tetezana Golden Gate any Etats-Unis. Grand Canyon Bridge no anarana nomena ity tetezana ity. Raha ny fantatra dia mirefy 5.8 metatra ny hahavony ary 7.20 metatra ny halavany. Kafana amin'ny fomba ofisialy amin'ny volana Jona ho avy zao izy ity raha tsy miova ary marina fa hanamorana sy hanafainganana ny fivezivezena mampitohy ny fagatra any antoerana ity tetezana anisan'ny avondrindra ity. Tsetsatsetsahitra moa iny ary anisan'ny tsara ho fantatra fa tompoko vavy sy tompoko lahy mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka zay ataontsika dia abonné kely alohan'ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo indrindra aza adinona foana ny mametraka ny commentaire ndeha aloha hidirantsika vetivety zany fanaovana abonnement izany mialohan'ny herisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Resaka vakifasana sy fakana taolampaty no hanombohantsika azy indray. Raha hita tao amin'ny page Top Radio 102.8 FM dia resaka famakina fasana fakana taolambalo. Ny tena andrasan'ny mpanarabovao izao dia ho atao inona taolambalo, iza no paniraka, iza no mpividy ireo taolana ireo. Satria matetika mantsy amin'ny trangana taolampaty dia ireo olona mpamaky fasana foana ny tratra fa tsy mba tratra ireo olona izay mpividy sy ireo olona izay paniraka. Raha araka hita tao amin'ny page Top Radio 102.8 FM dia tany Anjozorobe, commune Ambatomanoina, efada voasambotra ny iray fadimy kosa voatifitra. Nafenina tany anaty saha ireo taolana 310 ary taorian'ny famotorana dia natolotra ny fitsarana ary no tanana amponja ao Antananarivo Avaradrano avokoa izy efadahy. Noho ny ity tranga niseho tany Anjozorobe resaka vakifasana ity no natonga ity page Top Radio 102.8 FM ity nilazany hoe ny tena andrasan'ny mpanarabovao izao dia hoe atao inona ny taolambalo, iza ny paniraka, iza ny mpividy ireo taolana. Rehefa voalaza moa ny mikasika an'izay dia andeha ary sika iresadresaka ny zavatra manaraka izay tokony ho resahana sy hanambara ireo rehetra izay tokony ambara. Ny ho resadresantsika manaraka dia mikasika Andriamatoa Hajaina Rivrakotovao ilay HVM Iringiriny. Nanambara ny fanehoan-kevitra moa ity Rivrakotovao ity ny tao anatin'ny tambanjota Facebook ary toy izao ny fanehoan-kevitra izay nambarany ity Ray aman-dreny Hajaina ity. Tezaina ho ka miasa ny malagasy hoy Rivrakotovao, inona moa ny antony tsy iasan'ny olona amin'ny fahatongavany Emmanuel Macron hoy fanontaniana izay napetraka ity Andriamatoa Hajaina ity. Napetrany moa io fanontaniana io raha naneho ny heviny momba ny anaovana andro tsy fiasana ny amin'ny daty ny 13 avril ho avy zao. Tezaina ho ka miasa ny malagasy hoy izy mamono antoka ny toe-karena ny iray andro tsy iasana hoy ity filohan'ny HVM ity raha nanambara ny heviny tao anatin' izany fanehoan-kevitra izay nataony izany. Miresaka indrindra mikasika ny filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron izay isika moa dia tsara ampahafantarina fa alarobia 13 april 2024 dia andro tsy fiasana nefa handraisana karama manerana ny tanin'ny Republikan'i Madagasikara. No hamafisy ny ministeran'ny asa ny fampananan'asa ary ny asam-panjakana fa andro tsy fiasana nefa handraisana karama amin'ny io daty io manerana ny tanin'ny Republikan'i Madagasikara. Fotoana ahatongavan'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron ao a Madagasikara mialohany hanatanterahana ny fivoriam-be COI manomboka ny 14 april 2024. Noho ny io fanamafisany ministeran'ny asa sy ny fampananan'asa ary ny asam-panjakana io moa no nahatonga Andriamatoa Rivrakotovao nilazany hoe tezaina ho ka miasa ny tanora malagasy, tezaina ho
nahoaka miasa ny vahoaka malagasy hoy ny fanehoan-kevitra izay nambarany araka izay efa nolazaintsika tetsy aloha tetsy. Rehefa voalaza ihany koa ny mikasika an'izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy, ndeha ary isika laza ny zavatra manaraka indray. Ity anankiray hafa izay asiantsika resaka ity moa dia resaka fisaorana sy fanentanana ary fankasitrahana. Ity ramatoa ity moa dia mitondra ny teny filamatra ny hoe feno fankasitrahana, fitiavana fa tsy fankahalana, koa dia rary indrindra izy raha nitondra ity fankasitrahana ity. Tsy iza moa izany fa lalatiana Harriet Rakotondrazafy izay efa iarantsika mahafantatra fa tena misy laza ao anatin' izany politika izany. Tagnamaro anterimeran-do olona ity aloha dia resiko fandresena mihezinezina mihitsy hoe tafita ihany ny lalan-tsain'ny fiarah-mientana sy firaisan-kina avitana zavatra mivaingana hoy ity ramatoa ity. Tanana maro miaraka miasa ho ansoa eombonana dia izay no nataonay mpiara-miasa tao amin'ny anterimeran-do olona ny androany maraina teo. Fa natsipoko tamin'izy ireo ihany kosa hoe tsara be ny fiarah-mientantsika fa vomaika tsara lavitra raha toizantsika foana fa tsy amin'izao andro ny mandray vahiny izao ihany. Dia nankasitrika daholo moa ny rehetra tampifaliana tanteraka rehefa nilaza an'izany zavatra izany ity ramatoa ity. Noho ny farany moa dia tsy nadino ity ramatoa ity ny misaotra ireo mpiara-miasa rehetra, misaotra ny mpiara-miasa ao amin'ny anterimeran-do olona, mirehareha manana anareo hoy hafatra izay nambarany ity ramatoa izay mitondra ny teny filamatra hoe fitiavana fa tsy fankahalana, feno fankasitrahana. Ny ao anatin'ny tambanjotra serasera moa dia tsy maintsy mitsikira foana amin'ny rehetra izay ataonao, ninona izany na inona. Amin'ny ity zavatra hitantsika amin'ny sary reto moa dia be dia be ny olona mitsikira ny hoe handray vahiny hone dia alamina ny tanàna fa ny malagasy tombo tanindrazana dia tsy vakina loha na dia mikorontana aza ny tanàna hoy fanehoan-kevitra n'olona be dia be ao anatin'ny tambanjotra anserasera. Tsy iasana-saina izany satria raha izany moa no iasana-saina sy atao ankarary ny fo dia tsy hisy zavatra hanjary mihitsy eto raha ireo olona ao anatin'ny tambanjotra anserasera no handrasana tsy hitsikera. Ho faramparanansika moa ity video ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ny hamaranantsika azy moa dia hiresaka kely ny mikasika ny Base Toliara isika. Izy ity moa dia loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejiny ity tanindrazana koa dia zareko aminareo ankafaliana sy ampitiavana be. Base Toliara olona efatra nahiditra amponja, olona efatra voasambotra nandritra ny fihetsiketsehana manohitra ny Base Toliara no nampidirina amponja vonjimaika ao Ankazondrano Fianarantsoa. Androany izy ireo no niakatra fampanohavana tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany taorian'ny hetsika natao tany Toliara ny andro iny 4 abril lasa iny. Iny moa ny zavatra hazo resahana sy hazo zaraina mikasika an'iny Base Toliara iny ary ity zavatra zaraiko aminareo ity moa dia loharanom-baovao izay hita tao amin'ny ity tanindrazana koa dia zaraiko aminareo ankafaliana sy ampitiavana mba ahatonga anareo aharaka ny zavamisy sy ny zavatra mandalo. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo rehetra na vitanay hanao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy tsy mijanona tsy ankiato. Zay fa tsy halavianay ny resaka hametra beloma izay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.